manafa manao propagande gn'ilany ary zegny mampisy liady avelao zany mba hisy ny neutralité mba ireo administrateur reo mba tokony mena ny asany regny sahala amizay de ohatran'izay le fonctionnaire mampalahelo le fonctionnaire amizao fotoana zao mampalahelo fa matahotra fa pareable le valisindreo miaraka amin'ny entandreo ino ny antony satria le carte mouvance io samy manana ny ministère ny zavatra hangatahako ary miangavy raha ohatra ka hen'ny premier ministre mangalaza zao oka mba tsy hisy affectation mihitsy pendant les transitions vita ny fifidianana président de la république vita ny transition zay vao tokony hisy affectation ny fonctionnaire ary oka kosa reo ministre reo ny tokony hotsenain'ireo chef de service na ny mpiatsa-panjakana de ny président de ny co-président de ny regny chef d'institution regny de ny premier ministre fa hoavy zao androany raha vao vita premier ministre eo hidina any amin'ny province reo na hidina any amin'ny hosahirana na ny chef de service hotsenainy ka raha vao tsy mitsena ministre eo de fa affecté izy affecté fa miambinamby de tanao zany ohatrany amizao fotoana zao monsieur Bertrand les transitions ty tsy transition fanaovana revanche zay zany le izy fa transition hanaovana hidiratsika any amin'ny 4e république fa tsy hoe tonga eo anao de esoroky ihany mba mizaly regny fonctionnaire regny ary eto afarany tsy hoe mbalapatra satria mba fanahazo an'le micro ty ihany ny SG nana zany raha zaho tamin'ny premier ministre mba sosikevitra nomeko ny premier ministre zoko zany de hoe ny SG rehetrarehetra tsy misy esorony amin'ny ministère ny zavatra esorony reo ministre vaovao zay hipetraka ao am'zany sabotsy zany de tokony ho directeur de cabinet de conseiller technique c'est tout zay ihany zany fa tsy tokony hosoloana koa ny directeur hosoloana ny SG tsy mety zany avelao reo hanao gn'asany satria 3 mois 4 mois fotsiny no hiasany zareo faneho-kevitra moa zay nambariny de mato soja Jean André zay fa ny fanapaha-kevitra dia mazava ho azy sy maintsy zareo tompon'andraikitra ka dia isorany anao vahiny teto amin'ny télévision tamin'izao takariva izao omeko 30 secondes amarana anazy ya ny sotranao ny famaranana moa zany de miangavy mizaly le vahoaka miangavy anareo am'le 4 mouvance indrandrindra hoe am'le 4 mouvance am'le problème le hoe souveraineté ameon'ny président andriagny io satria izy nge fa misarotra ny maha président de république azy zany ary zany ao anatin'le acte de charte zay nisonavana tany Addis Abeba additionnel ka aminahy zany logika zany okare na de hoe tsy misy logika neto Madagasikara mba ameo azy zany apetraho zo raha zao de ataovy fifidianana gn'ataovy le plus tôt possible tompoko matoky fahendrenareo fa olona ray aman-dreny dodolonareo tia tanindrazana mijaly gny vahoaka sod isoratsika de mato soja Jean André izay mpikambana tao amin'ny loolo Madagasikara ary voafidy tany amin'ny faritra androiny sorany anao teto amin'ny télévision tamin'izao takariva izao sotra indrindra nareo sotra velomany piainy keo